procédure pénale no arahantsika fa ny ministra tsy mampiditra sy mamoaka olona ny mponjakory. Tonga eto izahay androany hitsidika anareo hijery ny condition de détention anareo hijery ihany koa hoe manahoana ny toe-pahasalamanareo satria izay indraindray maheno feo izay tsy marina na mety ho marina ihany koa fa tonga fotsiny izay ametraka hoe mananjonareo hitsabo-tena mananjonareo ho bien traité aty amin'ny fonja tsisy tokony hiaran'ny torture na sanatrian'izany fanapozinana ka izay ny antongavana eto antananareo manahoana ny fomba fitazomanareo aty am-ponja. Sotra madame salama aloha zay mety hoe ao reratrera karatsaina fa vatana salama fitazomana miezaka sy azony atao fandrakana fitazomana ndraiky hatramin'izao aloha tsy dia misy hoe zavatra mety hoe nanahirana fa mampiasa azo atao ny palesa ampiarana-asa izany ohatrany torture mazava tsy izy an'izany fitafiana rehetra le tena marefy mihitsy marefy ny tena izy ara-jainy olona zay mamle lehibe tsy olona papa zay te papa zay misy fanajana be aty vorainay izay dia mirary fahasalamana ao anareo ahita ny rariny ihany koa ao ampitainay aloha ny mikasika ny procédure hoe ho accélérena mba handeha haingana fa misy pitsopitso izay tsy maintsy arahana moa io da amin'izay nareo mba afaka mitondra tsara ny fiarovan-tenanareo eny amin'ny audience. Asa io nanterenay ty fa hitanareo zao fa tsy hoe maty zany misy nanapoziny zany fitraponana mandeha any fa mpiany koa ny vatapika to. Nanino ianao no mitondra beky? Debarakota tamin'ilay arrestation. Tena mijery dokotera be? Atao efa intelo zay dia amafotony mamono dia ceinture lombaire dia ty. Mananjonareo ho tsaboina raha marary aza misalasala mihitsy mangataka fitsaboina raha ilainy zany rehefa nafaranay ireo mpiambin'ireo hoe raha mila fitsaboina raha mila dokotera spécialiste raha mila cardiologue mila ny dokotera zay tsisy ato amin'ny fonja dia afaka natsona le dokotera na ianareo no entinany raha ohatra ka tsy dokotera raha ohatra ka fitsaboina tsy ahafahan'le dokotera makaty. Tsy manana communication aty aloha voalohany tena zao zao ny fianakavianay omaly soakomaly mipahany fotsiny sy ny tena hoe za le maty tsy mahalala an'izany akory izy ary zay tsy mahalala an'le izy fa ny olona ny sendra teny aminay fotsiny le mpamanginy sasany reny hoe ahotra tsapaina anao fa to velona somatrana mafy iny aloha izy tamin'le ministra misy afaka atao atamin'le tena tsara. Raha manapaka an'izany fa afaka mangataka ny demande LP ihany eny anelanelany eny dia zareo mandinika anazy. Teny professeur zay raha misy azo efa nametraka amin'ny demandana LP zay ka taoriana ilay quête de foncier dia nametraka amin'izay. Tonga tetỳ amin'ny fonja be ny Tsiafa izahay androany alahady fa 7 volana Jona nijery ny fomba hitazomana ireo voafonja indrindra ireo voafonja amin'ny dossier sensible izay voatazona ety noho ny antony famitorana izay atao amin'izareo. Marihana trano fa izahay na dia miezaka mampiatra ny lalàna sy mitady ny rariny ary dia miezaka ihany koa mitandro ny maha-olombelona ireny voafonja ireny ary ao anatin'izay humanisation de la détention izay no mahasarotiny anay amin'ny ataontsika hoe fomba fitazomana ny voafonja ka tsy anekenay ny sanatria fanitsakitsahana ny zony raha ohatra ka misy izany. Entsika ny zavatra nitranga tena mitambazotra rehetrarehetra fa misy voafonja marary, misy milaza fa misy nanapoizina sy ohatr'izany tetỳ Tsiafa ka tonga izahay nanamarina raha misy tokoa izany. Hitantsika teo fa
misy ny voafonja izay voalaza ho voaposina fa nanamafy izy fa tsy nisy fanapozinana azo azy ary misy ny farariana izay mety mahazo azy fa koa kanony atsika sy ny fiasan-tsaina dia mety stressé miakatra ny tension sy ohatr'izany. Misy ihany koa ny voafonja izay mila fitsaboana dia ekena iantrany ny fangatan'izy ireny hivoaka ahazo fitsaboana eny amin'ny toeram-pitsaboana isan-karazany izay ilaina amin'izany. Manamafy izahay fa tsy mpanao etraketraka ny fitondrana izay misy anay ary tsy miezaka ihany koa ny amono olona fa ny rary sy ny tsy ihany hijoroana ary ny fampiarana ny lalàna. Ny lohahevitra farany horesantsika alohan'ny ataontsika andraisina ny mpiaino rehefa avy eo horesantsika fohy mikasika ny zavatra nitranga tamin'ny farany herinandro. Inona moa ilay zavatra nitranga zany? Dia teo andreo amin'ny resaka be ny ely, ny voizy, ny ampahan'olona sasany tamin'ny tambazotra sosialy ny amin'ny hoe efa nanjavona tao amin'ny fonjany ary rehefa nanao lalana samihafa dia hoe miaraka amin'ny fandoavana vola be ilay ministry ny fitaterana teo aloha voaroroy tao anatin'ilay rara Boeing 777 dia Ngaramonja Velo Valery zany dia nanao tsidika tany ny ministry ny fitsarana sy ny pitahirin'ny tomboka sy mpanjakana Ramatoa Faniry Soerinaivo nijery hoe inona ny zava-misy ato amin'ity fonjana avaradrano ity dia tonga tany dia teo tokoa zany dia ny fitsidiana tany zany dia nandisy aloha ny filazana fa tsy ao amponjatsony Ngaramonja Velo Valery mbola ao tokoa izy ary izy tenany zany hoe ity voapanga ity zany no nilaza fa aoka mba tsy anelitsao na vaovaotsy marina fa dia hito aho ato amin'ny fonjana avaradrano ary milamina ny fitazomana ato tsisy teritery voaja ny zo amina resaka fiarovana sy ny sisa sy ny sisy. Inona ny manaraka indray koa dia nadeko ny feo zany kasika ny raha Betsarona Sylvain. Izy moa zany dia tafity tatao anatin'le hoe fanelingelena na amin'ny fanakorotana na mety fanonganam-panjakana dia nisy olona 13 tao tamin'ny dossier niaraka taminy zany anisan'izany ny colonel Patrick dia 12 moa tamin'izay fotoana zay rehefa niakatery amin'ny pôle anticorruption tery dia nampidirina ponja anisan'izany nga Sylvain Rabetsarona. Izy moa zany dia faloha olona teo aloha ancien sénateur ny teny frantsay ary dia NCFA izy dia ny anankiroa tamin'izay moa zany namoahana hoe mandat d'amener tamin'izany anisan'izany colonel Patrick zany hoe tsy niaraka ny voasio teo anivon'ny fitsarana tamin'ny Rabetsarona izy fa colonel Patrick fa andro vitsivitsy tateo arina le vaovao tery amin'ny bypass tery dia samy ao amin'ny fonjan'ny NCFA zany izy ireo. Rabetsarona moa zany nisy ny vohitra tety amin'ny tambazotra sosialy ihany koa milafin'ny fahasalamana izay ahina hoe hiteraka sanatria fahafatesana izay mitsy izay napikoropaka ny fianakaviany sy ny sisa dia tonga nanamarina an'izany tany ihany koa ny ministry ny fitsarana zany tamin'ny Omaly ary dia teo tokoa moa zany eo koa mbola misy an'ilay ny ataontsika hoe manambaninahitra ambony izay tompon'andraikitra teo anivon'ilay hoe fonds souverain sy ny sisa reny dia toy ny niseho teny avaradrano moa zany nanontaniana manahoana nareo aty ny fahasalamanareo manahoana ny fisitrahana zo amin'ny hoe lafin'ny fiarovana sy ny sisa dia samy teny niazy teo moa zany ny tsiraray nga Rabetsarona dia koa ry colonel Patrick izay hita eo amin'ny lafiny indray zany dia tia anehoany hoe mangarara sy tia ampiseho fa manaja ny zon'ny voafonja ny fitondrana mijoro fa amin'ny lafiny hafa ihany koa zany dia mety tafiditra tao anatin'ny velam-pandrika na hoe piège ny mpanohitra ihany zao fitondrana zao ny zavatra misy satria ny fanehoanan'le mangarara dia mety naneho zavatra hafa satria ny gasy dia isan'ny olon'ny fo ary tsy dia tena mahazaka loatra ohatra fotsiny zao hoe ninona na tonga ny colonel Patrick tany amin'ny fonja dia mety hoe ny fahitana an'le izy teo zany le hoe maninona anao no mitondra beky sy ny sisa dia efa mampiotana ny fon'ny ampahan'ny olona nahita an'izany ary mety ame bala ihany koa ny an'ny mpanohitra ariananary zany ka io moa zany efa hoe zavatra efa natao iny dia ho hita eo zany ny tohiny amin'ny lafiny serasera mety samy anana ny fomba nandraisiny sy ny antianan'izany
ny rehetra tsy vaovao ihany koa aloha le hoe ministra tonga any amin'ny fonja manao descente inopiné tonga tsy ampozina any a efa samy nanao an'izany ireo ministra teo aloha tadiko tsara na ministra teo aloha ministra Benjamin Ramatoa Andriamavaly Soa sy ny sisa samy nanao an'ireny hoe visite inopiné mijery hoe ao daholo ve sao de misy manjavinao ao amin'ireny fonja reny Tanimora moa matetika ny tena misy an'izany ataontsika hoe fitsidihana tapitapoka izany aza manontany hoe nahoana ny any Ameritsy atosika fa tsy manana vaovao mikasika an'izany zahay satria isan'ny fonja ametrahana andreo ataontsika hoe olona nadika lalàna ihany koa mitovitovy lainta amin'ny anitra fa ny eny Ameritsy atosika ndeha anaraka dokam-barantsika dia miverina eo miaraka manao piano dao manomboka eto dia miara-dalantsika amin'ny fanehoan-kevitra mitondra fomba fijery mbola ho lavity ny safidy tsy tena mbola iresaka be mikasika an'le fikonan-doam-pirenena androany ny antony dia hoe te hiandry ny lalan-tsaina izay entin'ny eo amin'ny FFKM zany sy ny amin'ny fomba hitondrana azy sy ny sisa zany koa dia tsy manakana tsiresana an'io satria isay mihitsy nisan'ny ataontsika hoe vanim-potoana an'izany zao dia malalaka ny hevitra misy antso aloha tia ho raisiny ianao ampitiavana be miarabary manao ahoana tapaka ianao ny vaovao hafa moa zany mitrangena fiarahamonina eny dia misesika foana mampalahelo pely misy aleo moto midona tamin'ny sarety tetran'iny izy milalana makanitosy tamin'io vao maraina io ahoana tokoa moa zany reny ry tery hoe raha ohatra ka hoe misy fahafatesana zany misy hoe homicide involontaire moa zany raha fiarakodia matsiny zao dia le mpamily zany tonga dia garde à vue zay moa le tonga dia garde à vue le hoe mpamily raha misy fahafatesana dia ahoana moa zany tia raha hoe sarety omby zany zao dia ahoana le omby ve zany makany ambala-pamonjana ve sa manakory fa mety dia izy ahoana tonga zao mipetraka ny lalana fifamoivoizana amin'iny zay aloha zany mba hoan'ny mpitondra moto sy ny sisa mila manao aro-loha ihany satria zany zao nisy niteraka fahafatesan'ity olona ity dia mirary fiamonana ho an'ny fianakaviana fa mampalahelo mety andeha asa izy namonjy fotoana vao maraina nefa dia voaka ny trano salama be dia avy eo dia hoe fahafatesana no re zany tena mampalahelo zay zao isan'ny trangam-piarahamonina anankiray dia eo ihany koa hoe raha mandeha vao maraina zany faritra maizimaizina ve sa misy jiro misy an'tony hoe katadiopra tony ve lay sarety entin'omby satria tokony isy an'izany koa reny tokony misy an'ireny le hoe manjelatra raha vao hoe voatarafiny jiro zany misy an'le faritra bande réfléchissante na ohatrohatran'izany na katadiopra dia ampy an'izany ve reny sa dia samy mandeha dahoary ohatran'ny sarety mitondra fasika moa raha ny fahitana ny sary zaraina zany reny rehetrarehetra reny sa hoe jerena fotsiny le izy ao anatin'ity fanamafisana ny fitanoana ny fandrerana fifamoivoizana ity miaraba tompoko salama allo eny ary miarabany areo dia miarabany teny dahoary za tamina Facebook natako hoe ny akizany Chine rehefa récréation na sendra le anina reny dia ampianarana resaka teknika rehefa teknika na fambolena na électrique na techno électricien ny tout teknika ampianarana izy kely hatramin'ny manamboatra automobile fa ny an'ny afrikanina izy ampianarana mandihy misarina taony dia hitako tokoa nahita école akekakina taty androany maraina io mandritra ny adiny ray sasany le kizy dia ampianarana mandihy ao tokotany hoe kizy kely reny ary ny kizy vavikely no tena intéressé be misy fa ny lehilahy ohatra tsy dia mivaky loha dia zao ny conclusion ko hoe afaka 5 taona re zazy reo dia papandih vody eny an'arabe sy any anaty boaty sy any anaty fampisehoana ka zay ny tazanao n'le zazako dia za tena mametraka mihitsy hoe ataovy time manankiray tompo any amin'ny concertation nationale ny raha ampianarana eto Madagasikara ary ho ampianarana ny ankizy rehetrarehetra vao androany maraina partazeko tany amin'ny Facebook hoe ianara daholo zay teny pirenena rehetrarehetra izy fa ny teny reninao no ambony indrindra ary aza mamoaka zavatra amin'ny tenin'olona hafa fa ny teninao ny teny reninao amoanana azy voalohany dia ataovy time maray mandeha koa tompo anatin'ny concertation nationale hoe ny teny malagasy aloha ny ambony indrindra fa azo ianarana sy fehezina ny teny frantsay sy ny teny anglisy sy ny teny sinoa fa voay amin'ny teny malagasy daholo zay zavatra ilaina raha ho any gasy dia eto amin'izany miresaka amin'ny olona hoe tsy mahavaha olana isika raha tanky tsy fantatra antsika ny olana angeza be ny Madagasikara ny fahantrano alefako anaty Facebook ala izy hoe mba meo ana nanomboka oviana ny fantatrao hoe lazain'ny eran-tany fa mahantra Madagasikara ary mahantra fadilalovana ny gasy inona daholo ny antony mahatonga n'izany fahantrano zany
fa ny kamarony azy dia apartirana ihany alainy fa tsy ny tena ny hevitrareo tompo manao antsoavo ny tena fahitanareo hoe nanomboka vina ny nantra ny Madagasikara raha inona ny antony araky ny fahafantaranareo hoe izao ny antony na tonga antsika mahantra io fa miezaka mitady an'izay manao an'izay document zay mba hoentiko any amin'ny concertation nationale dia tena miangaga azafady vetivety omeko mihitsy hatramin'ny numéro WhatsApp ko 034 87 679 83 dia alefasao any valin'izay fanontaniako zay hoe nanomboka vintsika io lazany efa mahantra inona ny antony na tonga antsika hoe mahantra araky ny patanareo anazy misy aona tompoko daoary ny fahantrana dia ataontsika hoe raha materialy ngamba zany zao no tena hijerena lisy fa tsy de tena hoe ara-panahy loatra satria raha ny ara-panahy tena manana fiangonana sy fironana momba zany feno mihitsy sika eto Madagasikara na ny hoe fikambanana ara-pinono zany na ny eglizy zany na ny hafa ihany koa raisina aloha tiantso manaraka ty miaramba tompoko salama ny tompoko salama tompoko teka mba iresaka kely le tany tambarina ety andere lasan'ny vazaha ety zay aisa moa zany toerana lasoro io lasoro dia mibaipaty ndao ary de zay hoe mangataka mba hijerena an'le izy satria maro be zay ny tompony tambary eto de ohatrany hoe nresaka tamin'ny be zay nefa ny ohatrany de nahafapo anay le resaka de zay mba tenenina eto amin'ny radio tany manatopo io ary misy taratasy tany manatopo io ary manana taratasy tany manatopo io ary misy taratasy manamarina an'izany zay lizy le nareo lesana io ka hoe nareo de manana taratasy ara-dalàna manana taratasy daholo de zay ndreka mahanovanay fitarainana kely hoe lasan'ny olona vahiny amin'ny fomba nanakory moa zany le izy sa hoe tonga de zareo le izy de zay miaeta efa maro be teo moa malo ny zavatra eto misy namako nanatrika teo nama tena nahita fa zay moa fotona tambary de zay mahatonga nay miantso fa zay saka za tsy nanatrika fa le namanay rehetra zany teo daholo de reny tafary de zay mba alefanay eny tompoko izy io koa mantsy ndraindray manahirana ary tiry mbola tsy manaraka tsara le dossier ty mialatsiny fa tsy ihana fa misy trangan-javatra mitovitovy amin'ireny mantsy hoe misy resaka fifandovana de ao anatin'le fifandovana ao zany de ary zany efa mety mandeha fa any amin'le fiandohan'le izy mihitsy misy olona le manana an'le taratasy tany aloha zany de ino mivarotra de tonga de lasa de tsy maraka tsony ny aty aoriana de vereo de tratran'ny kofroko ndao aloha miaraby anao miaraba tompoko miaraba tompoko manao any any biometrika mba tiako tenenina kely isy marefa navitany anay zany zay de zavatra ohatry mampahagaga anay de hoe biometrika am'le inona aloha io fa sao de resaka tomobile io sa am'le resaka état civil io sa le resaka ino le resaka le izao tokana état civil zany ndao ary ka izy na moa raha ny anay de ohatrany hoe misy endaminy ity zay nefany tsy anao tamin'izana tamin'izy fa juste hoe fiche de présence nataonay de mampahagaga misy menimenina be hono hoe tsy azo voly sisy de zay zany aloha tena marina mbola tsy nandray azahavoly zany fa ho anahy manokana mba hoe fitiavako ny tanindrazako nandraisako andraikitra tamin'le izy zany fa raha misy fotsiny zany le vola de mba tiako ny ana raha atsoko mora tsy misy de mba fitiavako tanindrazany zao toko eny ary ay olona nanome tanana ao anatin'ny fanatanterahana le resaka biometrika tetika serana amin'ny prodigie moa zany le mandeha ny amin'ny fokotany eny izy raisina aloha ty antso manaraka ty ary miaraba tompoko hoe za ihany fa miferapitrika asanareo nanaitanty tany amin'ny Facebook nahitako an'izy hoe namin'ny vola raha sy disa 13 millions d'euros an'ny gasy ny Union européenne nahitana miady amin'ny kolikoly de be de be manoko amin'ny commentaire na mpivelitra amiko hoe analan'olona mitoka ve nareo de toka nomenareo anazy de ho afaka atao io inona fotriny kolikoly eto Madagasikara vola de mbola vola ndray ho nomeny entina miady amin'le kolikoly de za zany manontany tena hoe ho atao inona zany le vola entina miady amin'ny kolikoly Union européenne raha ny tokony izy ady amin'ny kolikoly de ny modèle ny Suède sy Norvège no entina ty Madagasikara hoe tahaka zao no nataony tany Norvège sy tany Suède ary Danemark satria reo ny ambony rindra amin'ny tatsy misy kolikoly de zay mba modèle nataon'ireo zany no entina ty Madagasikara tadidiko
raha tsy diso ako koa i Norvezy ny mitondra an'io vehivavy zay le madama zay mitondra an'io Bianco io rafitra Bianco teto Madagasikara tamin'ny andro président Ravalomanana dizy rafitra napetra mandraka ty androany efa tsy haiko nao misasina omby zavatra ohatran'izany tadiavana antsika ny mena vola eto Madagasikara navoaka ny Banque mondiale ary fantatry ny olona rehetrarehetra hoe ny tribunal ny mpitandro filaminana ary ny fananantany ny telo voalohany feno kolikoly de le vola zany atao inany am'ireo satria ireo ny be kolikoly indrindra de le volameny Europeana zany atao inany manontany tena mihitsy ny izako zay nahitany lizy hoe inony ty fa sao de vao maika ampitombo ny kolikoly ny atao eto takan'ny ataon'ny Banque mondiale sy ny FMI hoe miady amin'ny fahantrana efapolo taona zao kanefa ny vao maika miamahantra andro manalina ny gasy manala n'inona mo trosa iratsam-pirenena ho ny ataon'ny FMI sy Banque vao maika nefa dirantrosa 4 milliards zao trosa antsika an'io vao maika tsika ny miditra anatina krizy lalina araky ny anaovan'ireo antsika neto de sa zanao manontany tena ho anareo mpanao gazety io hitondra inona zany fanampiana vola hoe 13 000 raha tsy diso ako ero entina miady amin'ny kolikoly tsy vao maika vony kolikoly tadiavy ny ataon'ny Suède, Danemark ary isa le ray teo mbona kolikoly diny ampiarany sao tato tsy akatoeran'ny Bianco fa mijery fotsiny zany zao ohatra zao ty fa tsy fantatro fa mety hitondra fanazavana zareo mikasika an'izany raha hoe za aloha tsy manana le montant le vola fa isan'ny manana anjara toerana lehibe mikasika ny fanentanana éducation zany mila moyen zany inona ny amin'ny éducation fanabeazana amin'ny olona indrindra fa any amin'ny sikoly amin'izany ataoko hoe fisorohana amin'le kolikoly mila vola zany amin'ny fanofanana ny olona makany na déplacement ny fandehanana amin'ireo faharoa mbola tsy ampy ny atao hoe tendro ahoana resy filazana zany masovoan'ny Bianco raha ohatra ka zay le izy satria ohatra zao hoe any Antsiranana no mitranga misy ny infraction zany mahakasika ny resaka kolikoly any Mahajanga ny pôle anti-corruption mitsara an'izany ka mety ho eritreritra fotsiny mety hoe anokafana an'izany any rehefa manokatra an'izany mila trano mila fampitaovana mobilier zany mila olona mila zavatra maromaro ka zany de miteraka fandaniana indrindra fa lafiny arabola mety ho zany eritreritra fotsiny ny ainy za tsy makatoerany eo amin'ny Bianco mikasika ny hoe ahoana ny mety andaniana ny resaka hoe vola 12 tapitrisa satria rehefa dinihana mba nisy fotoana tavaresaka tamin'ny tale général ny Bianco mikasika hoe maninona rehefa jerena ao anatin'ny taona janoary ka amin'ny desambra de aty amin'ny tapany faharoa enim-bolana faharoa aty amin'ny taona diavina amin'ny asa zany ny exercice no misy vokatra ny Bianco ny atony de hoe satria misy teti-bola ny teti-bola de hoe malany zany ny budget primitif aty amin'ny volana oktobra mandalo amin'ny Assemblée nationale de ny exercice budgétaire manomboka ary amin'le janoary ary zany de tara zay vao mandeha ny déblocage de fanao de io zany nainao ihany le fivoahan'ny vola amin'le hoe ity izy ny lahara-pahamehana izy ny tsy lahara-pahamehana de arakaraky le vola satria ndraindray tsaroko tsara zao hoe naharitra fotoana lavalava tamin'ny raha Renard-Kotomanga de mila moyen zany mila fitaovana resaka hoe logistique to fiarakodia solika ny olona satria mety tsy ampy olona ny Bianco de mbola mila mpitandro filaminana hafa ihany koa de mazava loatra tafiditra ao anatin'izany mety resaka indemnité angamba hoe de ho hitantsika eo moa zany ny antonanto raha ohatra ka manana fanazavana satria no zay ataontsika hoe tsy hoe tsisy le vola fa noho le ataontsika hoe fivoahana déblocage amina resaka vola mbola tsarotsika tsara efa maninona nisatra ny fanarenana ny tanàna ny Tomasina de le vola avy any amin'ny Banque mondiale metara ny fahatongavany sy ny fivoahany vola de na eo ary le ataontsika hoe lamina napetraka miloha eto atao an'ity zao ny faharetany asa atao amin'ity kanefa le vola tsy mivoaka de misatra de iverena ihany zany zay kosa aloha zany de hita hoe maninona aty amin'ny tapany faharoa amin'ny taona vao mitena misy vokatra amin'le hoe misy arrestation misy fisoroana satria na manao investigation fotsiny investigation raha ohatra ka hoe aty Antananarivo mety misy raha mifaningitra mety tsy maintsy mandeha any amin'ny faritra lavitra ny fanaovana investigation de mazava loatra fa tsy maintsy mila moyen fitaovana zany fiarakodia solika ny amin'ny fandehanana makany ny faharetan'ny dizy atao any satria mety tsy vita atao Antananarivo rehetra zany fa tsy maintsy midina le toerana amin'ny fanaovana fisavana sy ny sisa zany rehetrarehetra zany de mila mety
andeha ataontsika diso ary mialatsina ny be encore nytondratondrany zany so dia tsy mifanaraka amin'ny tena zavatra ataony zareo fa mba fomba fijeriko anankiray fotsiny io. Ahoana ry Thierry? Iverenana ihany le teo hoe isan'ny teo aloha ny mikasika an'le hoe ity resaka Facebook ity zany manahirana be. Resaka manahirana be le amin'le Facebook satria indraindray zany tena de ny azany zao ny tena mba endrasako de hoe reo zay mpanelitsao ary na hoe manakorotana saim-bahoaka vokatrin'le hoe fampiasany angany atao hoe fahalalahana amin'ny fanehoan-kevitra eny amin'ny Facebook ka miteraka an'io mety hoe fisavorovoroana fikorotan-tsain'ny olona fanandraisana fipetra ve izy ireny fa hatrito aloha zany de lasa mandeha sasiny hoe tereniny eo amin'le totsika hoe zavatra mitranga eny amin'ny Facebook ny fanapahan-kevitra sy zavatra ataon'ny mpitondra fanjakana sasasasany tatoato de izay le noresantsika teo hoe ohatra ny tafiditra ao anatin'ny velam-pandrika ihany raha tsy mitandrina ao anatin'le izy satria lasa io moa zany tsy resahana le hoe tsy maintsy avoaka ohatra n'ireny satria misy miresaka ahoana ny zon'ny ary sy ny zon'ny tsy marina aloha fa takomana ny sary sy ny sisa fa ny gasy de izay ny olony fo izy ary ninona mitranga de makany amin'izay hoe ataontsika hoe victime nga ary mety adin'ny olona inona moa zany nahatongavany olona inany amin'ireny toerany ireny ary mety manao fampitahana ihany koa izy nanao tranga hoe inona ny zavatra niainan'ny tany amin'ny fitondrana tany aloha ka maninona ny lasa misy sinisisa marina aloha tsy azo lavina ny hoe te aneo ny mangarahara ary te ampiseho anatrehan'ny eto toerana sy eo masony zao tontolo zao fa manaja ny zon'ny voafonja ny fitondrana ankehitriny fa amin'ny lafiny anankiray tsy maintsy mila fitandremana ihany le izy mba tsy tafiditra ao anatin'ny velam-pandriky ny hafa ao anatin'le izy ka mevana ka tsy ampifantoka ny rehetra tsy ao anatin'le focus ary amin'le hoe fikaonan-doam-pirenena satria any daholo mantsy ny tokony hamahana an'ireny karazana olana samy hafa zay manahirana eto amin'ny firenena dao ary raha sy ny tiantso manaraka ty miaraba dao miaraba sokola manao hoana rabanao sokola de miaraba tsika rehetra nomeny tombonandro nomeny mpahary tombonandro mifamindrapony fa tsy nono nataontsika na hoe tsika marina zany de kadoly izy de ndray segondra tsy voavidy vola de tsisy mahafantatra ny rehefa avy eo tamin'ny be programa be daholy samy mba makatsirony eo zay le hoe akana tsirony ray segondra tsy tokony monomonina satria raha dinihana marina ngetsika tokony mena rivotra mena tombonandro afahana zany hoe tena arovany amin'ny loha be de zany zavatra tokony hisaorana de aloha zany safidy amin'ny fiainana aloha zany la mbola azo tao de misaotra aloha izy anefa misaorana eo foana mantsy mipetraka am'vanontaniana hoe misy foana ny antanatohatra de igona zany nanontany sokolaty eo de vadinako zay le resahany eto de mifampiresaka eto de mihainy de voaraisina zay hoe ovintsika nandra iny aloha tsy hitako ny anahany amaliko an'iny fa lefa hoe inona ny nampahandra atsika fa maninona ny nampahandra atsika zany raha raky miboky ny teny fiainana nampahandra atsika zany de zao raha zany mamaly azy raha examen de za kristianina de boky ny teny fiainana zany tsy ampiaritsika fa ny mifanohatra daholo ny ataotsika ka raha mahita vaolana koatra zay tsika na valim-panontaniana koatra zay inona ny nampahandra atsika de mitenena mitanena mitana ny fomban-drazana de mitenena ny tsy mino de mitenena zay karazana fivavahana mitenena fa ny anasany zay hoe io zany boky teny fiainana de boky hitatsika iny de boky hoe de raisiny zany de tsy zampiaritsika fa contraire-n'io daholo no ataotsika amin'izany de normal raha mivadika tsika nge manan-karena be fantatsika rehetra zany ary hafa be mihitsy ty tany ty hafa mihitsy ty hafa be ty unique au monde ty de solution ty unique au monde atao fitaratsika fa tsy tsiritana fa tsy mitsiriritra zay amin'iny misy lay zavatra anankiray mety mampiadihevitra ihany koa de hoe ahoana satria le fahenoana ireo tompona ndraikitra ambony eto amin'ny firenena zay samy miteny
mivantana zany amin'ireo fantona samihafa na amin'ny réseaux sociaux na amin'ny hainao manjery ohatran'ny zavatra misy eo anivon'ny gouvernement sy ny eo anivon'ny anteny miram-pirenena iverenantsika iny orin'ny tiantso manaraka ty miaraba ary miaraba tompoko manao any salame enina amby ampolo taona zao na rotiako alivateny manahoany tsika zao miasana mbola iampy inona ndray de iverinao tan'izao zay saiko na ampy efapolo taona de ohatran'izao ndraiky tiako lazaina fotsiny beta be ny folotra tonga teo laza mandroso foana nefa ny gasy mimaty zavatra tena mampanahevitra haiko hoe ahoana le fomba fiderin'ny gasy tika milaza hoe mandroso efitrika tamin'ny farangisika zay mahagaga mihitsy le filoham-pirenena tonda ela be iza teo zao ozy izy efa mandroso Madagasikara tinona na tena le filoham-pirenena potinga firopolo iny tondatra lazo ozy izy rehefa iza na tena inao zany le mitondra fitoana le mitondra mandara iny le mena mpandroso iza raha tena efa roapolo taona iny fa tsy vita otrieritreretra iza raha natena iny anatena nisy da loatra amin'ny manosy raha hoe tsika mandroso radiniana nisatra tompo ie manana telotelo minitra eo tsika alohan'ny andraisana ny paikura eto fa raha misy antso dia oraitsika izy aloha mbola tsisy antso iny aloha zavatra manaraka saika resahana teo dia mikasika an'le hoe io karazana zanatsipika amin'ny famalifaly eo anivon'ny gouvernement sy ny anteny miram-pirenena mikasika an'ilay raharaha izy moa zany zao ny raharaha ataony atsan'le fitoriana nataon'le sombavy-maoka anankiray tena amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana mikasika ny resaka immunité sy ny sisa da aloha raha sy ny tiantso manaraka ty miaraba topoko allo daoary ya miaraba topoko eka zao mihainao ny plito manao sakany sy zavatra tena ny plito hoe tena mahakofitsiky mahatahotra men'olona ao agnatin'ny androm-panjakany izy zavatra mifamalivaly maloko mamandefariny misetrany hoe karazana tire d'essence de tire zay eo mihitsy misarika ny saiko hoe ahoana ny faran'izy io ny haiko fotsiny hoe raha fa miady ny ao an-trano tafiditra ny any ivelany misy zavatra tsy mety ao anatin'ny androm-panjakany io misy olona tianao lala tokana ao anatin'io ary manolotraina le fahefana amin'ny fahefanovanavozana eo mihitsy nefa zavatra zay manivahana le dire tsara le feuille de tension ny rivony mando ny olona momba le ignorance taloha manao ny atony ny ao anaty lapa miady no famanitra misy famalina ka haiko amin'iny za manohana fanavozana satria za tena nisan'ny mafanafota fametrahana ny fanavozana manohana fa zao aloha angamba le fifidianana makolonelina tonga dia ataovy malaky fa manomboka maro ny zavatra mipopotra tsy apozona metanao miraty kelany le marina mitavozavoza atao le lainga tsara lahatra tsy miarina mihitsy eto mihitsy mahatonga na olotsotra no tena matahotra satria zay zavatra enganika sy hipotra fa gravy io raha mipotra tena gravy de le fifidianana mba tsy olona crédible mety sy hanao valifaty politika ny endrika anao mety aza tonga dia sivy milatsaka na mahazo milatsaka fa sao de any hoe tsy mahazo milatsaka kokoa raha ihany na rianina mbola mihainao le mpanolotraina sy le olona manora zavatra anao eo kaikena tsy misy daoary anaraka dokam-barotra kely tsika dia miferina manao ny fana tafa satria maromaro na afaka resahana manodidina an'io fomba fijery moa zay izy